hiditra ny amin'ny teny a izay omena antsika indray amin'izao a maraim-baovao a izao. Rehefa mandinika amin'ny baiboly tsika dia misy fotoana misy fanontaniana mipetraka ary izay no isaorana an' Jesosy fa ny sekoly tahaka ny andro maraina dia fotoana anankiray ahafahan'Andriamanitra mamaly an'izay karazana fanontaniana izay. Rehefa mijery tsika ny momba ny firenena izay nofidian'Andriamanitra dia firenena Israely na ny Jiosy. Dia mahita zavatra be dia be mahavariana tsika. Nefa ny Jiosy ihany koa nefa dia mbola manana olana satria mbola miandry ny Mesia mandrakandroany izy ireo. Izany hoe nofidian'Andriamanitra izy a, nanehoan'Andriamanitra zava-mahagaga kanefa toy ny hoe diso fisehoan'Andriamanitra ngezabe anankiray. Nefa moa Paoly laza hoe manana anjara toerana ao am-pon'Andriamanitra manokana ny Jiosy ary tsy avelany ho very fa misy planina efa napetrak'Andriamanitra nataony mipetrapetraka mba tsy hisy ho adino na ho very avy amin'izay firenena nofidian'izay. Mino fa hanampy antsika ny fahatongavan'ny teny andro maraina ahatakatra na ahazo ny zavatra be dia be mifamaofao ao anatin'izay fifidianan'Andriamanitra izay ny toerana misy antsika androany sy ny tokony hiatrehantsika an'izay planina sy programan'Andriamanitra izay. Loha hevitra an'io zany dia nampitondra ny lohateny hoe ny Jiosy sy ny Kristiana ary Jesosy. Averiko ny Jiosy sy ny Kristiana ary Jesosy. Voalohany dia izao izay lazain'i Jesosy ao amin'ny Jaonina 4:22. Ny anaran'ny Tompo izahay koa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Misy dika matoa nitsongain'Andriamanitra manokana ny Jiosy. Kanefa raha avy amin'ny Jiosy ny famonjena dia tsy ny Jiosy ny mpamonjy fa Jesosy ny mpamonjy. Fa Jesosy kosa anefa dia nataon'Andriamanitra ho programa hipoirany ny Jiosy. Ohatra fotsiny anairako anao fa zavatra réalité piaina izy ary tsy azo hitovirana, tsy azo ialana. Na tiana na tsy tiana dia izay ny zavatra tena misy. Ary miantsy fankahalana sy fialonana ny mampiavaka ny Jiosy. Ny Jiosy dia ohatra faingo ohatra roa isan-jato 0,02% ny population mondiale. Vitsy zany vitsy kely zany. Raha tsy diso ohatran'ny tsy mahatratra 10 millions akory zareo any Israel. Jiosy resantsika io. Nefa mahavariana fa ny atsasaky milliardaire eto ambony tany 50% dia Jiosy. Raha zay fotsiny zany zao dia efa mampanontany tena hoe maninona olona faran'izay vitsy indrindra nefa nisan'ny fea ny arena eto ambony tany. Zay ny anton'ilay sekoly. Misy antony eo, misy dikany eo. Misy zavatra efa notenenin'Andriamanitra zay le ho ianarantsika hoe inona tamin'izay notenenin'Andriamanitra io hitany masontsika io ary inona ny tokony ho tandremana ihany koa satria hita maso le resantsika. Raha reny tany zany dia nataon'Andriamanitra miavaka ny Jiosy. Mandrakandroany za resantsika zany ny Jiosy dia voalaza mpikaroka fa tompon'ny ray apahatelo ny fananany eto ambonin'ny tany. Tiaka anao nokatra tsara ny sofinao sy ny masonao fa misy zavatra tian'Andriamanitra hanairana antsika fiangonana amin'izao andro faran'izao. 30% fanana eto ambony tany ny ampelantanan'ny Jiosy. Ho an'ireo misy ny atao hoe prix Nobel izay karazana inona moa zany fiarabana olona izay tena hoe nitsongaina manokana fa kiranina manana saina tsy mitovy amin'ny olona rehetra fa nanao fikaroana dia namoaka zavatra tsisy nahita. 21% prix Nobel toko dia Jiosy. Nandritry ny taonjato 1900 ka hatramin'ny 2000. Zany hoe
na ny areny tany na are-tsaina tiaka anao naraka tsara na are-pitaizana fa voalaza ihany koa fa am'ireo olona manan-karena indrindra am'izao amin'izy 12 reo 7 am'zareo voataiza ra-jiosy tena kaikinao tsy mandehandeha ho azy zany hoe fa misy zavatra ao hoe raha ohatra ka avy hatrany de mety olo-menoatra milaza ny jiosy dia miainga teo amin'ny teny rehetra zay nomen'Andriamanitra andreo mpanompo tahaka ny Abrahama, Isaka, Jakoba, Josefa, Mosesy reo mpitsara, reo mpanjaka. Zany hoe iny baiboly ny tananao iny zany rehefa tena ifantohana afaka anova zavatra. Zay isan'ny fanairana voalohany. Fanairana voalohany. Izy ireo ihany koa dia manana ny tabe indrindra amin'ny isan'ny olona mpikaroka scientifique sy ingénieur raha ohatra ka ampitahaina amin'ny isan'ny mponina arek-hevitra. Maro amin'ny zava-baovao ampiasaintsika isan'andro no avy amin'ny toe-tsain'ny Jiosy voataiza amin'ny baiboly no namorona anazy. Raha hatreo dia te hilaza aminao azy zany fa Andriamanitra matombo fidy dia hampiavaka izy zay. Zao anefa misy taona tafasaraka am'le programma mpifidianana tahaka izay nataony tamin'ny Jiosy ny Kristiana zay voafita teo aoriana. Nefa raha tamin'izany androizany ary Andriamanitra ny seho atonga an'io karazan'olona na firenena na fokon'olona io iainan'izany mandraka androany zay tsy azo idivirana. Le izy anie hitanareo io zany zavatra taraiko anareo zany na tonga ny Hitler tsy nazaka intsony. Lasa mampanaonao foana olona izy satria na samy eo ary de ohatry tonga de misy zavatra zany ao amin'le voataizan'ny teny zay nomen'Andriamanitra. Mbola tsy miteny hoe baiboly akory ary satria ny baiboly misy ny manazava momba fahatongavan'i Jesosy fa reo olona reo ary mbola tsy mino akory ny fahatongavan'i Jesosy. Tsy haiko raha azonareo ve zany hoe raha piarinao zany ny teny nomen'Andriamanitra melona tongavan'i Jesosy misy zavatra fa miova sahady eo amin'ny fiainanao hita maso. Fefa mety ho azonao veroka sahady hoe ny fiainana mandrakizay no lasa baraingo raha vao tsy mahafantatra an'i Jesosy ianao ka tsy mandray azy. Ao hatreo zay ny introduction. Inona ary le mampiavaka ny Jiosy? Fantatsika tsara fa ny Jiosy dia taranaky Abrahama, nateraky Abrahama. Fa zao nisy ankizy hafa, nisy zaza hafa nateraky Abrahama. Anisany rehefa maty Sara dia nisy madama anankiray zay atao hoe madame Ketoro. Io madama io dia niterahany Abrahama zaza be dia be. Fa reo zanany be dia be reo tsy nasian'Andriamanitra resaka ara-pifidianana ary nalefany Abrahama melohany nahafatesa mba hafahany mampiampita ny lova ho amin'ny Isaka. Zany hoe fanomezana nomeny andreo zanaka avy amina vehivavy hafa akoatra ny Sara ireo. Niala teo anatrehany Abrahama reo ankizy ireo dia misy fantatra ihany hoe inona ny efa rano fa ny akabiazany tsisy fantatra intsony ny tantarany. Ismaela kosa fantatsika tsara izy Ismaela dia zanaky Abrahama fa niolana avy amin'ny agara Egyptiana andevaviny Sara tao an-trano. Taovatrana magneno tsara tsika vetivety aloha fa misy zavatra important be tian'Andriamanitra anampiana antsika. Ismaela io dia teraka avy amin'ny fanahin'i Sara sy ny fijangajangany Abrahama. Te hanampy an'Andriamanitra fa tsy maharitra eo amin'izay nitenenin'Andriamanitra. Dia nampirisian'i Sara i Abrahama hiaraka amin'ny mpanompo vavany. Bevoka soma tsara le raha matoa teraka dia niteren'izy ireo hoe zay le avy amin'Andriamanitra. Mijoro avy eo Andriamanitra ny teny tsy io le avy amiko satria tsy oatra ny io le nasaiko ataonao ary tsy avy amin'io vehivavy io le teny fikasana fa avy amin'le vadinao antitra be io. Le efa maty ny kibony izy efa mombatra mbola kely io sy izy efa nitsahajaza amin'ny mahavehivavy azy. Hitanareo ve Andriamanitra misisika eo amin'izay niteneniny na dia tsy mampino anao ary
Ary zay mahatonga antsika mila mifikitra sy maharitra tsara fa rehefa tonga eo amin'ny fiainao Andriamanitra dia ampaherenao izy tamin'izay niteneniny, anangana anao izy amin'izay niteneniny. Courage indray zany ianao andro amin'ny maraina, manana tapataona faharoa malalaka ianao afaka hifikitra sy hiverina amin'izay nolazain'Andriamanitra. Tsarovo izay nataony tamin'izany Abrahama Sara zany, fa na dia tsy nampino azy raha mbola nijoro izy mivady teo koa Andriamanitra tonga ihany le nirina. Sy ho tiaka tsara ho an'ny tompo aloha. Ty Ismaely ty dia tsy avy amin'ny programa n'Andriamanitra. Dia Andriamanitra mihitsy niteny hoe enoy izany tenen'ny Sara zany fa tsy maintsy roanao, miala eo aminao le vehivavy sy le zaza. Mafy tamin'ny Abrahama zany fa tsy maintsy nataony satria vokatry ny tsy fankatoavany. Zao anefa Ismaela nahazo tsodrano. Ismaela nahazo fitahiana. Eto zany zao dia efa misy lesona ngeza be. Ismaela devota. Ismaela amin'io zanaka Egyptiana, tsy tao amin'ny programa. Fa ho hitantsika rehefa avy eo, hozy Andriamanitra hoe fa ty zavatra anankiray ty kosa tena nomaniko ary tehiriziko ho an'i Isaka. Ary zavatra important be zay no anisan'ny anairin'Andriamanitra antsika amin'izao maraim-baovao zao. Tsy fanamperana ny fitahiana. Misy fotoantsika misaina hoe tena raha za zao tahian'Andriamanitra andro amin'ny maraina. Dia eto misy programa mazava be fa Ismaela zao tena tahian'Andriamanitra izy. Ovaka itsika ny teny. Genesis 2:7-20 ka hatramin'ny 1:20. Ina moa no lohahevitsika androany? Ny Jiosy sy ny Kristiana ary Jesosy. Zany hoe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Jiosy tokony ho hita eo aminao. Satria le fifidianana no mampiavaka an'le karazan'olona. Ny mahasamihafa anao androany, ianao sady afaka hiaina an'izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny Jiosy no azo antoka ny famonjenanao sy ny mandrakizay anao. Mihoatra no le hita maso aleny tany saiko teo hoe areny tany, are-tsaina, are-pitaizana, are-kevitra eto ambony tany fotsiny. Fa ny ianao sady nosokafan'Andriamanitra ny ao aoriana izao fiainana izao. Vakina aminaran'i Jesosy. Ary ny amin'ny Ismaela dia efa niainonao i Abrahama. Indro efa nita azy amaro ny taranany, ampitombo azy indrindra, hiteraka andriana 12 izy, satria efa nitendreko firenena lehibe. Kaza gaga raha mahita taranak'Ismaely ianao, sady matanjaka no maro olona be, ny firenena lehibe. Reny zany raha miverinao fahamarinany tentsika dia tsy manaitra zany hoe maninona ny matanjaka ny firenena arabo. Ny mampatanjaka azy misy dia eny ve? Satria nisy taona anankiray Andriamanitra ny teny hoe niaino ny vavaka ao dia tahiko izy. Zay fotsiny dia io hita masonao ireharehandry zareo anoherany an'ilay Andriamanitra ny teny an'izay. Ny fitahiana zany possible mino an'ilay teny fotsiny dia zay. Misy miaino ve? So tsika malala, inona ny toetra an'ireo olona Ismaelita sy ireo mety misy arabo mivavaka any fa exemple teny sao dia misy tataitra eto hoe tonga dia ataoko hoe izay arabo rehetra na hoe izay anona rehetra dia tsy izy daholo fa araka le fanoharina entin'ny tompo andro amin'ny maraina io. Ireo olona ireo zany vota. Nefa izy niala teo amin'ny Abrahama. Ho hitantsika rehefa avy eo tsy nanompo ny Andriamanitra Abrahama akory izy. Fa zao mino izy fa le Andriamanitra Abrahama rehefa miteny dia tsy mandainga, atreo fotsiny. Manao ny fiainana izy fa mbola manaraka le tenim-pahamarinana satria rehefa nilatsaka teny ambavan'Andriamanitra io tsy maintsy mitranga. Andro amin'ny maraina zany raha mbola eo amin'ilay fitahiana foana ianao, eo foana tetehiteny aminao fa na Ismaela ary voata, na Ismaela ary voata. Maika ve anao manana an' Jesosy, Jesosy zay fanahin'izay dia enoy le zavatra tian'Andriamanitra hitsiana. Tsy haiko hoe voaray ve zay aloha zay voalohan'izay tiana nanaitra amin'izay. Ny 1:20 naran'i Jesosy. Nefa ny fanekeko alliance testamenta, nefa ny fanekeko izy dia ahoriko amin'ny Isaka zay ateraka Sara aminao raha avy ny taona toy izao. Mbola misy miteny lavitra no fitahiana ry havako fanekena. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra.
amaivan'ny olona le fanekena satria tsy azony le fahamarinany teny dia ohatra miazakazaka ho any amin'ny fitahiana hatramin'ny fiangonan'ny andro farany satria tsy mahazo an-tsaina ny asarobidy ny fanekena. Ozy Andriamanitra raha fitahiana dia omeko na Ismaela ary omeko. Hitantsika rehefa avy eo ahoana teny Andriamanitra, Jakoba tiako fa Esau mbola voatako. Marina zany pastor, mbola voatako Esau nefa Andriamanitra efa miteny fa tsy tiako izy. Fa Jakoba sady tiako nitsofoko rano no avy aminy no hipirany mpamonjy. Misy ambony noho ny fitahiana fanekena, misy ambony noho ny fitahiana fanekena. Ny zavatra reo marika eketo dia zao, tsy programan'Andriamanitra le hitany Ismaela fa i Abrahama no nivavaka. Dia ozy Andriamanitra hoe no ny fangatahanao. Wow! Afaka hijoro ve ianao manomboka androany maraina ho tia vavaka, fa afaka hanova zavatra be dia be Andriamanitra ao ambadiky ny finiavanao hifandray aminy amam-bavaka. Noho ny am-bavaka i Abrahama dia napidina benediction ho an'i Ismaela Andriamanitra. Azadino mivavaka, mahireza mivavaka, tiava mivavaka. Ok, anao arisika hivavaka. Ary be dia be an'ireny olona mety ho ratsy fanahy, mety ho ratsy fitondran-teny reny, mbola voatahiry mandrak'androany, toy ny misy ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainana satria misy olona mivavaka any. Ny fitahian'Andriamanitra tsara indrindra tokony angatahana ho amin'ny mpanota dia famonjena. Fa teto Abrahama nalahelo hoe andeha amin'izao ve io zazo io nefa naterako. Dia hitan'Andriamanitra le vavaka, novalian'Andriamanitra le vavaka. Zao tenenina, noho ny amfangatahanao, taoko miliardera izy. Fa zao, ny fanekeko tsy aminy, fa ny fanekeko amin'ny Isaka. Ohatra mitezany Andriamanitra hoe raha volana ilainao meko ny zanakao, meko azy. Fa raha za manokana miaraka amin'le anankiray fa tsy miaraka amin'iny angatahanao iny. Teo ny nahitana fa misy ambony noho ny fitahiana. Le fanekena hijoroan'Andriamanitra hoe za hiaraka aminao. Ohatran'iny niandry tehaka izay teo fa ohatran'ny tsy amboarina ny foko ngambany. Ny fanekeko izy Andriamanitra ahoroko amin'ny Isaka. Ohatran'ny mijozany Andriamanitra hoe fa ty zavatra anankiray ty kosa ty zavatra ty tsy omeko ny daholo be fa atokako ho amin'le anankiray ao amin'ny programako dia Isaka. Nampiavaka ny Isaka zany fanekena. Tsy vola. Karaha vao tonga eto ianao dia hoe ny mampiavaka ny zanak'Andriamanitra fiangonana be vola be. Misy fiangonana be vola be fa tsy isy Jesosy tsony ao. Andray misy fiangonana any ambanivohitra fa lafa kely goka fa misy présence. Nareo ve mieritreritra rehefa trano tsara dia misy Jesosy? Rehefa misy fo tsara vao misy Jesosy. Ka tandremo sao dia mieritreritra hoe tena anangana santra itsika, amboary tsara aloha ny fo, fa tsy ny fijoalajoalan'ny trano atsangana fa ny fijoroan'ny fonao ho azon'Andriamanitra hitoerana sy mahatamana azy. Tetan'Andriamanitra ny teny. Problemanao ve ozy izy Andriamanitra momba ny Ismaela sao dia ho very io zazo iny ao maty an-dalana? Ho izy niantoka azy moa volan-jazany kinapo sa mbola tsy nisy tamin'izany. Zay ve ozy izy Andriamanitra? Ok, miantoka anazy zao ty teniko ty to dia afaka manaraka azy. Raha mbola tsarony ka inony. Zay mandraka androany mbola manaraka an'ireo olona ireo. Ka ianao zany sy tian'Andriamanitra ho tataitra hoe manina azy zaho nefa mivavaka firy volana ohatra re zao misy olona sa tsy mivavaka. Tena kaikinao ny teny ray mandeha Andriamanitra hoe dia mbola reny no vokatra hoe. Zany izy tao nanontany tenany ahoana marina izy ity Jesosy fa misy olona mipetraka any amin'ny dezera any amin'ny fasika fa ohatra manan-karena be zany fotsiny nefa zao sady tsy mino anao. Aika moa Andriamanitra efa niteny hoe zareo efa nitaranaka ohatra amin'ny fasika. Zay mahatonga zareo manoro karena any amin'ny fasika. Fa ianao tsy fasika fa ianao kintana. Tsy mitovy mihitsy zany satria kintana any an-danitra, ny fasika be dia be eto ambonin'ny tany. Tsika teo mandinitsika amin'izao fa maro ireo firenena voalaza fa arabo manodidina ny Israely. Misy raha ny Ismaelita io vao misy an'le raha fotsiny tonga dia mety na mifangaro ary.
Vao misy an'io fotsiny to dia mamaly le tenin'Andriamanitra hoe noho ny amfangatany eo Abrahama dia ho tahiko Ismaela sy ny taranany. Isy andriana 12. Ho hitantsika hoe différence fa rehefa nitsodranao ny Ismaela Andriamanitra andriana prince no hivoaka avy aminy. Fa rehefa nitsodranao ny Isaka izy mpanjaka maro roi. Samy hafa zany, misy différence be. To dia tenen'Andriamanitra hoe tsodrano anty le mbola le tsisy fanekena prince nivoaka. Fa any amin'le misy fanekena kosa tonga dia roi. Mpanjaka maro izy no hivoaka avy aminy. Misy tsodrano avy amin'Andriamanitra mandaitra eo amin'le raha. Eto zao misy olona te hanana an'izay raha zay tampoka eto fotsiny tsotro zao. Dia nefa izy efa nesorin'Andriamanitra tsy ao amin'ny raha amin'izay mba afaka ampidirina ianao raha malagasy fa nafindra ao amin'ny fanahy vao mandray an' Jesosy ianao dia tian'Andriamanitra hamaly anao le référence sy modèle naseho teo amin'ny Jiosy hatramin'izay. Alléluia. Tava voakita maso Israel amin'izao satria tsodrano. Fa indrindra hitany nampiavaka azy moa fa fanekena. Avereny hoe fanekena hoe ny olana fotsiny dia tsotra. Le fanekena iainan'ny Jiosy mandraka androany misy voninahitra, misy fahagagana, misy fandresena. Fa zao nefa mitondra fahafatesana satria mifototra amin'ny soratra nefa ny soratra mahafaty. Fanekena misy fanambinana, misy fitahiana, zay le atao hoe fanekena taloha na ianko hoe testameta taloha. Io zavatra hitan'ny masitsika mandrakandroany io zany dia proof fa mandaitra le testameta. Fa izy fotsiny any amin'le taloha tsy mbola mitondra fiainana satria tsy nampidiriny ireo ho ao amin'le fanekena vaovao nataon'i Jesosy ny fiainana. Hitantsika rehefa avy eo amin'izay hoe inona zany le tokony hiova. Zay mahatonga Korintiana 2:7-9 amin'ny teny izy Paoly ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Zay no natongavan'i Jesosy anavao an'le fanekena mampiavaka sy nampahombony Jiosy satria tsy ampy ny fahombiazana mila fiainana. Lasa fanekena vaovao na hoe testameta vaovao. Io testameta vaovao io dia mitondra fahavelomana tsy mitovy amin'le taloha satria aty amin'ny testameta vaovao miasa ny fanamasina manambara ny miafina momba an' Jesosy ary manondro an' Jesosy fiainana amin'izay rehetra voasoratra sy voalaza ao anaty Baiboly. Mila révélation momba an' Jesosy zany zasenao mba ho velona mihoatra noho le fahombiazana hita maso iainan'ny Jiosy ao amin'ny fanekena taloha. Ina le point voalohany teo? Misy mihoatra noho fitahiana. Ina misy teo? Fanekena. Misy mihoatra noho fanekena taloha? Fanekena vaovao. Zay misy mihoatra noho fitahiana, fanekena. Misy mihoatra noho fanekena taloha, fanekena vaovao. Zay no mahatonga anao tsy tokony ho taitra fa possible ny ratsy fanambinina. Possible ny ratsy fanahy mitombo harena. Raha zay zany no amaritanao dia ho voafandrika ao anatina fampitahana tsy ampy tenin'Andriamanitra fahamarinana ianao dia hanota rery eo. Satria hiteny eny hoe zahay efa mitandrina tsy manota tsotsofina vao vita amin'ny farany volana retsy olona retsy fantatro tsara fa miaina anatina fahotara tsy ankasitran'Andriamanitra izy nefa migalabona ny vola mankarena. Tenenina akaikinao tsy vola mankarena le izy hoe fa fiarahana amin'Andriamanitra hoe. Hozy izy ny Salamy 73:12 aminaran'i Jesosy. Indro ireny dia olona ratsy fanahy miadana mandrakariva izy ka mitombo harena na ianko hoe ambinina mandrakariva izy, mahomby mandrakariva izy ka mitombo harena. Baiboly dia mampitandrina fa tsy hoe rehefa mahita harena ianao dia midika zay fa tsara fanahy le olona. Ezekely 20:4. Ny fahendrenao sy ny fahalalanao nazahoanao harena, eny izany nazahoanao volamena. Fanoharana momba mpanjaka ny Tiro io. Io mpanjaka ny Tiro io ratsy fanahy be. Fa ratsy fanahy be mampiasa fahendrena sy fahalalana dia mahazo harena. Ny programan'i Jesosy nefa tsy eo amin'le harena hita maso ety ivelany manafina ny toetra ratsy fa ny toetranao hoentiny eo amin'ny fanatrehany mba ho amboarina sy ho ahitsy mba hahatonga anao ho azo antoka fa rehefa mitonga amin'ny farany hitsoka ny trompetra ka hiantso ny arkanjely tsy isan'izay mijanona eto ambony tany ianao fa isan'izay manjavona mody any amin'ny ray.
Ny fahendrena sy ny fahatakarana zao narena zay tsy misy ifandraisany amin'ny toe-panahy. Principe appliqué-na le izy fa tsy fiovana anaty. Ny tsara indrindra ho antsika zany dia fanambinana avy amin'ny fomba an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Genesis 39:2 milaza hoe Jehovah nomba ny Josefa dia lehilahy nambinina izy. Dia nitenen'ny Jaona 7:1-2 ry malala mangataka mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay nambinina ny fanahinao ihany. Rehefa ambinina ny aintsika dia faly Andriamanitra, rehefa ambinina ny momba antsika ray amanontolo. Tsy miteny hoe imason'Andriamanitra ny fahombiazanao raha very ny ainao. Zany hoe tsy manaitra an'Andriamanitra mihitsy, zany hoe tompo te ahomby raha ohatra ka tsy mahazo antoka Andriamanitra hoe ahoana ny famonjena ny ainao. Ianao hoe fa voavonjy aloha fa zay aloha ny mahatery an'Andriamanitra vao afaka miditra izy ampahomby ianao. Fa sitraka Andriamanitra sy tena any anatin'ny fony mihitsy ny zanany ahomby. Na mataraka an'izay tiany Jiosy ahomby nefa ny Jiosy ara mbola taranaka voafito tandindony. Ohatrany hoe manaitra fotsiny hoe ohatrohatro zany le tena tian'Andriamanitra atao fa mbola tsy zay satria ny zanak'Andriamanitra ny tena programa anisan'ny tian'Andriamanitra natao teto ambony tany. Tena kaikinao raha nahomby ny Jiosy hoe dia tian'Andriamanitra ahomby ianao hoe satria niaraka tamin'ny Jiosy Andriamanitra hoe am'izao ao anatinao Andriamanitra hoe. Ny idealy amintsika dia arena avy amin'ny fitahian'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Baiboly miteny hoe fa ny fitahian'Andriamanitra mampanankarena. Ary fitahian'Andriamanitra vokatry ny fanompoantsika n'Andriamanitra araka ny didina petrany arahantsika. Tsy possible ny fanekena amalan'ny ratsy fanahy eto amin'izay. Inona zany mahasamihafa an'le ratsy fanahy ambinina sy manan-karena sy ianao izay manolotra ny tenanao ho amin'ny fahatsara-panahy? Ny mahasamihafa anareo fanekena. Satria avy ao amin'ny fanekena ny mahatonga anao manaiky io ho tsara fanahy sy ankatozy lazain'Andriamanitra mba hanana fiainana mitovy amin'ny fiainan'Andriamanitra. Tsy possible ny fanekena amalan'ny ratsy fanahy satria misy fankatoavana ao, misy fanompona, misy altara, misy didy. Ny fitahiana ao ambadiky ny fanompona sy ny fankatoavana didy dia ny Jiosy rery no nisitraka an'izany taloha. Leo antsika resaka momba le fanekena. Inona le fanekena taloha? Fanekena taloha Genesis 17:7 taminaran'i Jesosy. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko so aminao mba amin'ny taranaka ao mandimby ianao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby ianao za ao. Dika le fanekena dia Andriamanitra miteny hoe za manomboka androany dia manaiky ho Andriamanitra ao. Fa ianao zany oloko. Exodus 6:4 naoriko tamiko ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana. Fanekena hanome Kanana. Eo amin'izay dia manomboka hitanao hoe Ismaela tsy nitenen'Andriamanitra hoe omeko ny Kanana. Ary Andriamanitra tsy niteny hoe za ho Andriamanitra Ismaela. Ao fanekena aseho amin'ny didy izay nomen'Andriamanitra didy 10 ohatra. Exodus 34:28. Ny tenin'ny fanekena dia ny didy 10. 34:10 Exode 34:10 fanekena aseho amin'ny zava-baovao. Iresaka amin'izay tsika rehefa avy eo momba ny hoe ny Jiosy sy ny zava-baovao na ny invention sy ny innovation. Anaran'i Jesosy ary hoy izy indro manao fanekena ka eo anatrehan'ny olonao rehetra anaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra dia misy toy anefa tsy toiziko le izy fa eo amin'le hoe fanekena Andriamanitra manaiky aneo zava-baovao mbola tsy misy miaraka amin'le olona izay anaovany fanekena. Faefatra, dao tsika anao le fampitana le Ismaela sy Isaka mba hazava aminao hoe Ismaela niainan'le fitahiana avy amin'ny teny fa Isaka niainan'le fitahiana miaraka amin'ny fanekena. Zao zany, rehefa miteny zavatra Andriamanitra tsy maintsy mitrango io. Teny kaikinao, rehefa miteny zavatra Andriamanitra hoe dia tsy maintsy mitrango io hoe fa ny tsara indrindra ho antsika hoe dia miaina ao amin'ny fanekena hoe mba hiaraka tsika hoe amin'ilay Andriamanitra ny teny hoe samy hafa zany ny parole sy Andriamanitra miteny. Samy hafa tiako atongavana hoe rehefa miteny Andriamanitra ka mitrangana izy tsy voaterany amin'le niteneny izy. Fantatsika izay. Ohatrany eto zao miteny izy hoe hitany Ismaela fa tsisy resaka ao anaty Baiboly hoe niaraka tamin'ny Ismaela. Ka ianao zany raha tonga eto le zavatra vitan'Andriamanitra fotsiny atongavanao eto afaka hitrangy zany fa miraty zavatra ngeza be ianao le fiarahana amin'Andriamanitra.
ny atongavana eto dia anaitranao hiavana amin'Andriamanitra mba ho tianao ny miaraka amin'Andriamanitra satria tsara lavitra noho ny misitraka an'izay vitan'Andriamanitra ny miaraka amina dia ohatrany tsy mahita ninninina aza ety am-piandohana le miaraka amin'Andriamanitra mihitsy ny tian'Andriamanitra ho vaty fantsika ao anatin'ny fonao tena kekinao le miaraka amin'Andriamanitra hoe hainareo tikan'le azo fijaliana plus iny ataovy plus Dieu fotsiny ny fiainanao dia mizavatra be dehibe tsy ampoizinao fa hisokatra mety hilamina hiseho aza misaina mihitsy ny andeha aomby hitady lalina sy fahombiazana tsy misy Andriamanitra mety ahita ianao fa mirate zavatra ngeza be satria Andriamanitra ny tsara lavitra no lalana misokatra satria izy mihitsy le lalana Ismaela ho aloha averiky fety Ismaela tsy nahazo voady avy any ambavan'Andriamanitra hoe Ismaela nateraka agara andevy ianao fa manomboka androany ho diko fanina zany fa hiaraka aminao tsisy aizany navelan'Andriamanitra ny eloko Abrahama na amin'Andriamanitra fo le zaza satria io zaza io tsy nangataky ny ho tonga fa ozy Andriamanitra tsy miaraka aminy satria tsy misy fanekena fa zao anefa rehefa tonga Jesosy nataranaki Ismaela aza manolo tena mandritry ny kroazady dia ozy Andriamanitra hoe miaraka aminao sy teaka mafy tsara ho an'ny tompo so dia misy laza saina mantsy hoe tena ohatra mizatavan'olona le Andriamanitra tsy mizatavan'olona izy fa mizatava-panekena aloha tamin'ny voalohany ambara-pahatonga an' Jesosy nanovan'le fanekena ampidirana an'le tava be dehibe tsy izy ho lasa tava izy avy amin'ny tavan'Andriamanitra hito amin'le tava tsy izy satria manomboka eo amin'izay tsy Ismaelita tsony no hitany ray fa Jesosy satria nandray an' Jesosy le taranaki Ismaela aty aoriana anisany amantaranareo taranaki Ismaela reo misy adada anarany adada be ny adada radada ohatr' izany daholo misy an'izany ao ka tsy ao amin'le anarana koa izy hoe maheno anarana dia ohatrany to dia ratsiratsy maso anao vao amin'le anaran'le olona fotsiny rehefa manana an' Jesosy izy dia olom-baovao iny olona eny raha tsy manana an' Jesosy izy ka ny anarany David Shalom nefa tsy manana an' Jesosy izy dia raha zay ianao miala tsy ny anarany amin'ny Jiosy azy fa ny fananany an' Jesosy amin'izay no mikanty aty aoriana inona mampiavaka an'izy mirahalahy reo Ismaela sy Isaka mba hisokatra ny ao anatin'ny fotsika hoe hafa mihitsy ny fanekena avy ireny hoe hafa mihitsy ny fanekena ny nazahoany Ismaela an'le fitahiana dia valim-bavaka tamin'izay nangatahany Abrahama izay mampahery antsika fa Andriamanitra mahatoky fa rehefa tena mitaraina ianao afaka mamaly ianao izy ny an'i Isaka tena Andriamanitra mihitsy ny teny hoe ny fanekeko aminy ary ny teny mivantana tamin'ny Isaka mihitsy Andriamanitra hoe za mihitsy no hitahanao zay dia efa samy hafa be zao zay ny fitahiana ho an'ny génération zay le beraka mantsiny ny fitahiana ho an'ny génération dia napetraka Andriamanitra ao amin'ny Isaka fa tsy napetrany tao amin'ny Ismaela tao amin'ny Ismaela fitahiana ho azy sy zay aterany fa nele tao amin'ny Isaka ho an'ny Isaka sy ny olona rehetra samy hafa zany ny fitahiana Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Ismaela dia avy amin'ny fidélité de Dieu zany hoe Andriamanitra mahatoky amin'izay nyteneniny fotsiny dia voataly rangahy any amin'izay toerana tsisy Andriamanitra fa ny fitahian'Andriamanitra ny Isaka zao ny teneniny tamin'ny saramamany hiverina aminao dia hananjaza ianao dikan'izay mialohan'ny fahatongavan'ny Isaka dia fanatrehan'Andriamanitra aloha anisany mampiavaka an'le fanekena dia fanatrehan'Andriamanitra avy ireny hoe fanatrehan'Andriamanitra hoe ny pirofo ny fanekena zany dia eo Andriamanitra dia mety hipetraka amin'ny fantany hoe dia ahoana zany pastera le Jiosy satria ny Jiosy eo amin'ny testamenta taloha mbola eo ve zany Andriamanitra dia zay mahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe izy no enoy dikan'izay any amin'ny Jesosy indray zao ny tokony enona Ismaela tsy fantatra tsona inona ho nantantarany mety miverina nanompo ny Andriamanitra Egiptiana ny tompony reniny izy tsy hay hoe lalàna nadidin'izany na rano sy natahorany fa namaly aloha satria efa niteny ray mandeha Andriamanitra
Ny Isaka Genesis 18:19 mazava be ozy Andriamanitra efa nifidy any Abrahama mba handidiny zanany sy ny tarana mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehova anao zay marina sy mahitsy mba hitondra an'Andriamanitra amin'ny Abrahama zay efa nilazainy taminy. Tonga dia misy fankatoavana dika le fanekena hoe hiaraka amin'Andriamanitra isika na ihany koa hiaraka amintsika Andriamanitra misy zavatra ao zany a isika ny manetry tena mampanaiky ny momba antsika hifanaraka amin'le zay tian'le Andriamanitra miaraka amintsika. Misy zavatra mila miova ao zany. Ry Ismaela mino fotsiny izy tenenin'Andriamanitra satria tena mahafinaritra. Miliardera ianao dia faly fotsiny izy amin'izay. Fa ny Isaka, ianao io Isaka io zany mino an'Andriamanitra mifanajana zay tian'Andriamanitra sy zay tsy tian'Andriamanitra. Renareo ve mahasamihafa azy? Le anankiray a ozy Andriamanitra hoe tazy a ataoko firenena lehibe izy tsy tiany zany. Tiany olona rehetra zany fa tsy zay mifanekena. Ny fanekena tiako, ty tsy tiako. Ty zaza atao tsofa mampalelo any le fanekena no mamaly. Ary zay a zasy ianao. Maintenant resaka vetivety momba mahasamihafa ny Esau sy Israel, Esau sy Jakob. Le resaka teo hoe ozy Andriamanitra hoe Jakob atiako Esau halako. Esau tsodrano avy amin'ny Isaka rainy. Ny Jakob notenenin'Andriamanitra mialoha fa tiany sady nomeny anaram-baovao. Tiany mitito différence ngeza be dia mba ho azonao satria samy taranaki Abraham reo. Zay foana samy zanaky Abraham reo fa Jakob misy fanekena ndray. Inona zao mahasamihafa azy? Zao no teneniny Esau. Tiako ianao hiaino tsara fa tonga dia samihafa be le langage. Ozy izy Esau Genèse 33:9 dia aveo digantsika 33:11 dia ho hitantsika hoe oay eo hafa be le misy fanekena. Ny akaikinao hafa be le misy fanekena hoe. Ozy izy Esau minaran'i Jesosy manambe any aho. 1:20. Ozy izy Jakob na nisy Andriamanitra dia manambe aho. Enao ve mahasamihafa azy? Ozy izy Esau multimilliardaire. Fa ozy izy Jakob Andriamanitra nanao soa dia lasa multimilliardaire. Tonga dia enao eny ambavan'izy mirahalahy hoe iza no itoeran'ny fanekena dia iza no tsisy fanekena fa milliardaire fahatany eny fotsiny. Aloha atao an'izay dia afaka ianao amin'ity le hoe mitady fiangonana mitsotra milliardaire fotsiny fa tsy manisy toe-panahy. Lasa milliardaire fahatany teo fotsiny na le fototra tsy fantany akory ary zay betsaka ao am-pony tsy maintsy mivoaka. Teo nahitana fa tao amin'ny Jakob le fanekena ary teo nahitana fa tsy diso Andriamanitra mifidy azy. Ozy izy Jakob Andriamanitra nanao soa. Tonga dia tafateny tena akaikinao tsy azo ofenina tsy azo amboarina hoe fa azy ao am-ponao hoe mivoaka ho azy hoe. Tonga dia teny Esau niasa be dia nahazo. Normal ane zay miasa ne no pain no gain. Ampiana kely zay tsy anaty baiboly hoe aide-toi le ciel t'aidera tsisy an'izany anaty baiboly eo asisika daholo amin'izay ny momba ny hoe mila miasa mafy anana. Dia inona tiano tenenina amin'io? Niasa mafy na tonga an'ireo. Fa izy Jakob ny anahy tsy asa mafy. Zary tsy mendrika akory azo andreo. Arao tsara ane ny langagen'i Jakob. Zary ozy izy tehana anankiray mba nialako tao tokantrano dada sy neny. Tsy anahy akory ary le tena fa tehany dada mba nafindra taty amiko. Tehana ray fa rehefa miverina ozy izy miaraka mifananam-be. Tsy avy amiko reo. Tsy mendrika akory ny azo ninina avy am'ireo. Andriamanitra nanisy hoa mbo tonga ohatro zao Ho hita sotrany amin'ny zavatra teneninao le fanekena. Raha afaka hisokatra ny ao anatinao fa tsy avy aminao io fa Andriamanitra miasa fa mirapo manampy anao manome anao hery avory arena. Tenena akikinao fanekena misy Andriamanitra hoe. Renareo ve mahasamihafa azy? Le rangahy anankiray atao hoe Esau dia tena manambe izao. Inona sujet? Zao. Ny an'i Jakob na nisy Andriamanitra. Inona sujet? Andriamanitra. Tandremo sujet anao. Ny mo sujet miteny gasy. Lazaina. Tandremo lazaina. Anaty fehezanteninao. Tena marina izany jareo hoe le fanekena dia hita be mihitsy hoe Jakob to dia nahafantatra hoe raha tsy teo Andriamanitra tsy ohatr'izao izy.
fa Esau tsisy vavolombelona et en plus Esau io efa niteneniny dadany hoe aza maka vady aty any amin'ny zareo rery inona nataony tao mihitsy nakanankiroa izy zany hoe olona tena sady tsy mpankatoa tena manohatra an'izay lazainy ray aman-dreny fa lasa miliardera ka ianao raha tonga eto ianao mieritreritra hoe andeha hakatoa ny dada sy neny mba ho lasa miliardera de Esau tsy nilananao an'izay fa lasa miliardera izy ditanareo am'izay ve izy tsy any amin'le hoe te hanambe arao akaiky namaly teo amin'ny fiainan'ny Jakoba ny faneken'Andriamanitra satria tsara fijoroany Jakoba tsara fankatoavana an'Andriamanitra ohatry ny ahoana ny endrika isehon'le fanekena nampiavaka ny Jiosy de hitantsika rehefa avy eo amin'le pratika hoe ohatry ny ahoana le androany amin'ny maha Kristiana antsika be de be le izy fa anankitelo fotsiny zaraiko minao fa hanampy anao anankitelo fa manino reo Jiosy reo niavaka avy amin'le fanekena ny resantsika teo hoe ohatry ny ahoana ny fiovana ny tranga teo amin'ny fiainan'ny Jiosy rehefa niaraka tamin'ny Andriamanitra zay Jiosy atoko voalohany dia favalo ny laran'i Jesosy oka tsy hiala ny vavanao ty boky ny lalàna ty sy antsaina andro manala hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia alavirary lalanao ianao sady ambinina eto Andriamanitra miteny an'i Jiosy vakio ny teny averimbereno saintsaina alevy sary an-tsaina tandremo anankitelo ia raiso izy telo dinio izy telo ampiaro izy telo reo satria raha vao hitantsika fa ny tena Jiosy amin'Andriamanitra androany dika le Jiosy mantsy de hoe olona nofidiny zany de tsy ao amin'ny ratsy ony le izy fa zay nandray an' Jesosy dikan'izay raha ianao zany tonga eto efa nandray an' Jesosy de tokony hisitraka sy hiaina andreo arena nomen'Andriamanitra reo anankitelo arena voalohany imagination zay mahatonga ny servoan'ny Jiosy rehefa lanjaina de mavesatra lavitra noho ny servoan'ny olona rehetra beloha be mihitsy zareo olon'ny fisainana faharoa résilience sanaikeo hoe persévérance olona tsy laitra mihitsy fa namidovitra impolo ary de mitsangana ndray de hoe mbola possible zany eto zao misy olona manatrika efa nidovitra intelo izy de efa adimy efa ametraka démission sa tsy intsony sa tsy vavaka tsony tsy mavita sekoly zany tsony nendre olona de efa impiry mbola iny fa mbola tonga eo ndray ary ilainao ny manana an'izany fahatelo zava-baovao any amin'ny rapitso avoaka an'zareo androany zay izy le hoe en avance de ho hitanao inandranaiko an'izany andehibe ny tsenanao raha mamoaka zavatra tokony mbola mirotona ianao androany zay ngamba itsika am'izay le izy hoe any amin'le tsena hiditra am'izay le vola zay ngamba de mifantoka tsara tsika raha androany ianao hivarotra zavatra efa démodé tamin'ny 1970 mety ho avy loha ny olona dadabe sy bebe malahelo rehetra mety hividy eo aminao fa ny avenir zavatra ho avy de ny fahaizanao mahita de ny androany ny zavatra tokony hivoaka rapitso de anao mamoaka azy aloha de anankitelo zay imagination de le résilience na le persévérance de le innovation ohatrany ahoana le imagination ny fitaizana de tena sarobidy amin'ny Jiosy ny Jiosy tia mianatra ny Jiosy tia mianatra mitodika ho an'ny ankizy manatrika eto tiava mianatra mitodika ho an'ny lehibe koa fa tsy excuse ndre efa lehibe zay eto ambavaka pastera fefa nahazo azy ndana mianatra mizavatra mbola tsy hay milenarana aza badenina sy eo fotsiny eo aza manaiky fotsiny zay tamin'ny mbola kely tsy afaka zao ianao afaka madandana ataovy raha tena mahatery anao io ataonao io marina ndre zany tena sarobidy amin'ny Jiosy ny fitaizana inona le éducation mba anana fahafahana mahazo saraintsaina mora mahita sary eo am-pamakina sy eo am-pisaintsainana talenta mora mahazo sary an-tsaina zay maharatsy ny télé zay maharatsy ny film zay ny maharatsy ny sary misy maharatsy ny boky misy sary fa manina pasteur mahafinaritra ny télé ny télé to de mamoaka sary de tsy mila misaina sary tsony ianao de rehefa tsisy télé de tsy mahay misaina tsony ianao
filazana zareo dia ohatry muscle ohatry ny ozatra ny imagination zay ny mahatsara ny génération boky satria rehefa mamaky boky ianao zay vo azoko am'izay maninona ny baiboly tsy nasiany sary zany fantany napetraka efelabe maninona tsy natao bande dessinée ny baiboly satria hiara-iasa amin'ny imagination anao Andriamanitra fa raha ohatra hoe bande dessinée efa vita tondroy maso fa tonga de bloqué sy limité eo amin'ny imagination le dessinateur ianao mamaky an'le boky de tsy afaka hamangy Andriamanitra satria na ianao reo miteny zay ny tao anatin'le boky hitako nefa tsy voatery zay ny tian'Andriamanitra hamangina anao tena akaikinao tiava mamaky boky soratra be fotsiny hoe tena ianao zay izy ianao zao rehefa mijery film Jesosy reny de lasa voafetra ianao hoe ino zany le izy nefa Andriamanitra te hamangy anao am'le tiany aseho mbola tsisy nahita fa lasa voafetra an'le film ianao nefa le film vokatry ny imagination révélation ihany le izy fa eo am'izay angle mba hitan'le olona fa tsy voatery any am'le mba tian'Andriamanitra ampahitana anao tandreo amin'ny télé tandreo amin'ny boky misy sary fa reny manazava haingana solution facile fa mampahosa ny imagination anao lasa marevy be anao zany raha vao tena hoe alevy sary an-tsaina hoe tena tsy mety mihitsy problème zay sitran'izay andro amaraina aminaran'i Jesosy satria antany Andriamanitra inona no hitanao Facebook de tsy zay nefa tian'Andriamanitra ho hitanao fa le zavatra nyteneniny ve hitanao eo amin'ny fiainanao rapitso ny tena izy hoe amin'ity taon'ity amanga ny fanotronako inona no hitanao tsy mahita lililina dana mivavaka misy problème zany tsy zay aseho an'ny olona ny tian'Andriamanitra aseho anao misy zavatra zay manokana tian'Andriamanitra aseho anao zay mahatonga le hoe mandeha le teny anankiray no milatsaka fa famangina samihafa ny mahazo nisa tokantrano sy nisa ambatan'olona araka le ilainao sy ny tian'Andriamanitra manginanao manokana ao lasa mora mandray voniny ianao rehefa mahita sary fa ny jiosy hono enjana ny imagination ry zareo enjana avy amin'izay lazain'Andriamanitra hoe saintsainy le boky averimbereno de io vokely de fa io ny anarany jiosy mamaky baiboly ka ny zanakao rehefa manomboka mamaky teny aza le petit canard no asena vakiny baiboly asena vakiny aloha azontsika ve manjary manao toetsaina petit canard izy aveo ino ny vakiny de ino lasa henoko ampahafantan'Andriamanitra mialoha ohatra momba natranga efa 100 taona fotsiny ny fanandevozana 70 taona ny fababoana ny Babilôna men'Andriamanitra mialoha men'Andriamanitra ny hevitra zao ny fomba hiatrehana mosary tsy maintsy hitranga tsy le mosary no ajanona fa le mosary hatrehana ohatra zao modelina zavatra azo atsangana plan ensemble tamin'ny Noa plan tabernacle tamin'ny Moïse plan temple tamin'ny David manome plan Andriamanitra tsy zanaka mpanaraty Noa fa mpamboly divay mpamboly voaloboka zafady fa Andriamanitra ny teny ny lako anao anangana sambo inona sambo inona zany atao fotsiny olona angezany tia ny angezany fitao de vita isy olona men'Andriamanitra plan ato raisy tsara fotsiny le izy de ampiasao enika na de amin'ny valim-bavaka aza de fataro fa tian'Andriamanitra hita mialoha ianao zay hoe mahatonga an Jesosy ny teny efa mivavaka Saoly ozy izy fa zao izy mivavaka zao efa mahita anao mitonga ao amin'ny mametra tanana zany hoe efa hita mialoha valim-bavaka zay mahatonga le valim-bavaka tsy voasakana raha mpivavahany ireo tsy mahita ninina mahita hoe Andriamanitra amen tsisy ninina kory aza miala ianao fa tokony hahita zavatra ianao ao anatin'le vavaka inona le hoe tsy mora kivy zay le faharoa ankaingana kely tsika tsy mety kivy sady mora mitsangana avy amina fahavoazana sy fahararahana ozy izy ny obolina 24:16 potraky mpito marina fa tafarina ihany tsy resaka an'le hoe lavo tamin'ny fakam-panahy tsy iny le resako eto
fa le potraka hoe misy zavatra ataonao dia tsy ny réussir. Ozy izy zao mihitsy ny fiteniny zareo zafaty fa nanao étude kely mantsika. Dia zao neny Jiosy tsy isan'ny safidy ny miabandonne zay neny zareo. Tsy anisan'ny safidy omena anao hoe na ianao manoy na ianao miabandonne, tsy izay zany neny zareo. Fa na ianao mandroso na ianao dakana mba handroso, ina tianao. Zay neny zareo apiko an'izay. Na ianao to dia mandroso azy aloha ny aingany tongotro na ianao ho apiko miaraka amin'ity tongotro mahafatifaty hoe ny fitombenanao mba hahafahanao mandroso. Tsisy akoatran'izay. Eto zao misy olona nanao programme hoe entoroteny farany andro amin'ny marina dia hiabandonne. Tonga soa eto amin'ity sekoly ity tsy mahazo miabandonne ianao. Ahoana moa ilay voaray fa tsy azo ray. Mihina moa. Eny hainao le izy. Sady tsy raisina fangatahanao tsy valiana. Dana mandroso. Alléluia. Tena kaikinao inona ary ty mitady abandonne ty hoe. Taovy an'izay mihitsy izy. Tsy mahazo miala zany ianao hoe mandroso e. Amen. Ka inona mahatonga zareo mamisaina an'izany satria ny tantarany razany zareo dia ampitaina foana. Rehefa alohan'ny matory dia tantarany Jakoba atao amin'ny labana tantarainy ankizy alohan'ny matory. Zany tantaraina ny zanakao alohan'ny matory. Fantatro fa tianao rapeto tsy mandaa. Jakoba resahana. Teneno izy. Fantatrao ve? Jakoba impolo ny fitany labana fa navoakan'Andriamanitra ihany izy tamin'ny farany. Mila maharitsika mety indray, indroy, intelo, mety mbola misy impito fa fifarahana io le Andriamanitra ny teny eo amoakanao zay tadidiny zay. Mosesy impolo nakao amin'ny farao. Impolo ty aloha zany tsy haiko manina fa miverimberina foana. Reo ny andro ny Pentecoste impolo niakatra tao amin'ny efitra ambony vao tonga ny fanamasina. Eto zao misy olona mbola tsasaky ny indray dia efa mitady kivo. Mbola vao tsy tonga eo amin'le indray akory Mahere zarala. Koraha zaranabavy mety mbola misivy ao. Tsy voatery koa. Fa maneho amin'ny baiboly misisi ianao, aza kivy ianao, aza ketraka ianao, tohizo le izy. Insisteo kely fotsiny fa teto vao proof fa le olona niaraka tamin'Andriamanitra nasaina nandeha indray mandeha ohatra mbola tsy niseho le vokatra. Naverina fandroany ohatra mbola tsy niseho le vokatra. Fanytelo, fanefany, fanidiminy, ohatra ny efa laona, ohatra ny efa makalagy, ohatra ny efa leo, any amin'ny fansiviny, fa tany amin'ny fampolony, nety amin'izay. Zany ny toe-tsain'ireo Jiosy rehefa mbola tsisy Jesosy, mbola tena kaikanao, mbola tsisy Jesosy dia fotro zany varatra be zany hoe maika ianao manana an Jesosy hoe sutehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Fahatelo farany innovation. Ry zareo dia tena mahamoron-java-baovao tsy isotro zany. Vakiko amin'narana Jesosy ty teny ty ozy izy Jiosy 4:6. Narany tompo ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ataoko amin'ny teny frantsay azatsiny. Celui qui ignore est détruit. Zay tsy manam-pahalalana dia ho potika. Ary tsy vitan'izay fa lasa mpanapotika. Inona contraire an'izay? Celui qui a la connaissance est construit. Sady lasa mitsangana izy olombanina no lasa karazan'olona mpanangana. Devoly zany miandry olona tsy manam-pahalalana fotsiny. Lasany zao teneny. Foy ty bozaka ty dia efa mifoka koa le olona. Zay fotsiny neny izy dia misy zavatra mahay ao dia zay tsy sininana ngeva dia simba misy zavatra simba be dia be. Bozaka tokony ho an'ny omby lasa fohatrao misy antom-pisiana disony fotsiny satria tsy manam-pahalalana. Zay manam-pahalalana dia ho atsangan'Andriamanitra sy ho afaka manangana. Ka azagaga zany misy zavatra potika be dia be tao firenena ve satria be olona tsy manam-pahalalana. Mila fahalalana, mila mianatra. Ianao rehefa mandeha moto ka voadona amin'ny fiara tsy voatery ho velona ne, mila mianatra. Rehefa voadory ianao ne tsy mipineny sipa fa mety ny lompotika mila mianatra. Tsy zany fa reny mananina bo. Mila mianatra. Tsatsy mantsy mandeha bisikileta, tsatsy mantsy ny camion, fatary fa ny camion misy engrais mort be dia be tena faran'izay ratsy. Mila mianatra. Circulation zay. Rehefa miampita mila mianatra. Misy an'ireny zebra ireny matory amin'ny tany, amin'ireny ianao mandeha fa raha vao tsy amin'ireny
Ho anao ty 2023 ty, ho anao 2024. Tandreo fa sao dia tsy ho anao tamiko. Terekaikinao mila mianatra hoe. Exemple ray nomeko momba ny innovation. Ny Jiosy namorona rano avy amin'ny rivotra. Teknôlôjia anankiray zay hoe waterjet na raha zay le société. Dia zareo koa namorona rivotra avy amin'ny rano ray. Ianao tana mamorona. Zay angamba ny suite logikany. Atao inona zany teny hoe atao inona koa rano avy amin'ny rivotra. Rehefa tsisy rano mivovo, rehefa tsy milatsaka ny orana, dia miasa io matosy io. Atao inona rivotra avy amin'ny rano, rehefa mandeha milomano tsy mila mibaby le inona ity, le bouteille be iny dia voafetra hoe tandrema adiny ray ihany fa io machine kely io mipetaka eto fotsiny. Dia any amin'izay misy rano dia misy rivotra. Fa manana olo ireo manana an'izany sainy izany. Nefa zareo na maka ny baiboly zay nentananao. Zay le fanairana androany, sady manana imagination izy manana faharetana ny mamoaka zava-baovao. Farany 2 minitra. No Jesosy dia isika ny lasa Jiosy. Romanina 2:28-29 naran'i Jesosy. Tsy izay araka miseho ny Jiosy, tsy izay miseho amin'ny nofo ny famorana, fa izay araka amin'ny miafina ny Jiosy. Ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Fiderana ireny dia tsy avy amin'ny olona, fa avy amin'Andriamanitra. Tokony hiroso amin'ny testamenta vaovao antsika araka izay nosokafan'i Jesosy, tsy mijano amin'ny testamenta taloha na dia mahomby aza ny Jiosy tao amin'ny testamenta taloha. Ianao ny Kristiana nomena ny testamenta vaovao, tokony hahomby mihoatra lavitra départ eo amin'izay nasehony teo amin'ny Jiosy, fa mihoatra lavitra satria manana an Jesosy ianao androany sady ao amin'ny Jesosy ianao. Indéniable na tsy azo lavina mivokatra sy fahombiazana mitohaka amin'ny tenda, miariary toy ny tafika andrefa tanàna izay iainan'ny Jiosy. Fa Paoly manao remarika mazava be, tandrefa na dia mahomby be arany raha mijanona amin'ny testamenta taloha ka tsy manaja an Jesosy na tsy mandray an Jesosy dia fanompona misy voninahitra, fanompona misy fanambinana, feno fitahiana, feno fandresena, feno falavrariana, succès, excellence, inona dao zay tonononao eo, fa fahafatesana amin'ny farany satria tsy manondro an Jesosy ary tsy miaraka amin'ny Jesosy. Ny Jiosy dia notendrena mba ho feno amin'izay ilainy. Azagaga ianao zany raha mangataka hevitra izy mahazo, mangataka saina izy mahazo, tsy mangataka vola izy mahazo. Fa ny Kristiana no manana ho feno Andriamanitra. Sy teka mafitsara ho an'ny tompo. Tsy le fahafenona hita maso, fa le fahafenona ao anaty tsisy mahita nefa tena zay ny ao am-pon'Andriamanitra. Ny Jiosy natao anakarena hita maso sy indrindra aretsaina, fa ny Kristiana natao anakarena ara-panahy dia manaraka ho azy koa ny ambiny avy eo. Manakarena famindrapo, manakarena finono. Ny Jiosy mino izay lazain'Andriamanitra, fa ny Kristiana mino an Jesosy milaza momba an'Andriamanitra sady Andriamanitra. Ny Jiosy nahazo fanekena fa hozy Andriamanitra hoe za ho Andriamanitra ao, fa ny Jesosy za dadanao ho rainao. Hitanao amin'izay mifasamafan'le fanekena. Ny Jiosy promesy tany Kanana zay mahatonga zareo mbola miady ny Palestina mandrakandroany, dika amin'ny Palestina, Filistina. Dia mbola miady an'io tany io foana mandrakandroany nefa promesy avy amin'Andriamanitra io. Ny promesyn'Andriamanitra ho anao, Kristy fanantenantsika. Ny Jiosy didy folo. Ny zavatra tenen'i Jesosy didy vaovao mifankatiava tahaka an'izay naseho an'Andriamanitra tamin'ny andefasana an' Jesosy dia mifankatiavinareo izy. Amen. Raha fitinina, misy zavatra ao, fa mila mifono sainao. Misy zavatra napetraka Andriamanitra ao, misy référence. Misy dika matoa Jesosy nipotra avy amin'ny taranaky ny Jiosy satria nisy programa noman'Andriamanitra. Misy mihoatra noho ny manan-karena, mihoatra noho ny fitahiana moa izy teo, fanekena. Misy mihoatra noho ny fanekena taloha, fanekena vaovao. Fatary zany reo, raha reo ataontsika hoe 3 points mampiavaka ny Jiosy reo fotsiny saintsainao any, mampiavaka azy manana imagination izy. Tsy manaiky resy. Tsy manaiky resy hoe manao baolina dia resy, dia hoe tsy manaiky resy mirongatra. Tsy izay. Fa raha resy izy match anankiray dia miteny izy asio rapitso. Ka nareo tsy reraka, tsisy reraka zany hoe ambara-pandresena. Asio indray. Zany hoe tsy mety miala eo satria fantana fa misy zavatra nitenenin'Andriamanitra tokony ho azony. Dia le fahatelo manokatra zava-baovao amin'ny alalan'ireo olona nofidian'ireo Andriamanitra. Tsy lata-danja amin'izay ianao. Satria Jesosy rehefa tonga didy vaovao ny netiny, testamenta vaovao ny netiny, divay vaovao ny nataony. Misy zavatra vaovao be dia be. Novainy ianao mba hiaina fiainam-baovao, novainy ianao mba ho tonga olom-baovao. Andriamanitra nouveauté ny Andriamanitra ao. Manomboka andro amaraina ao amin'ny toeram-piasanao, ao an-trano amin'izay rehetra ataonao sy lalovanao, ataovy misy zava-baovao avy amin'ny fijoroanao miaraka amin'Andriamanitra.
Tatsika hitsangana amin'ny voninahitra ny tompo. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny asarbidiny fotoana programa Sekoly maraina indray a nitahinao anay na manginao anay nanairanao anay ny amin'ny asarbidiny fanekena izay najoronao tamin'ny Isaka fa tsy mantenenao an'i Ismaël. Ary androany zay dia nasehona tokoa fa Ismaël lasa nanan-karena be. Nefa teny anankiray fotsiny teneninao hoe noho ny amfangatahany Abrahama dia ho tahiko izy. Misy tsara lavitra no fitahiana ary tonga sainy amin'izany tokoa zay androany miaraka amin'ny fanerafananao masina fa mifanekena iarahanao aminay sy hiaraka aminao dia tsara lavitra. Ary mbola tsara lavitra no fanekena taloha ny fanekena amin'ny voazy ny sokafanao Jesosy. Atonga anay tsy hoe hiaraka aminao fotsiny fa afaka iombona aminao ary ianao atao anatinay. Tsaroviny tsara lavitra izay tonga eto amin'ireo point telo izay niteneninao fa mampiavaka ny Jiosy mba atonga anay ho karazan'olona tia mamaky ny Baiboly soratra tsy misy sary, atonga ny imagination ny afaka hiara hiasa aminao. Atonga anay ho karazan'olona tahaka an'izay voalaza ny Baiboly, ho karazan'olona tsy mora kivy, tsy mora miabandona. Fa ninona mitranga sy miseho dia afaka mitraka indray iteny hoe ndao indray mbola atao fa mbola possible io. Ary ho karazan'olona afaka anaovanao sy hitondranao ary ametrahanao zava-baovao ilain'ity tany ity eo an-tananay. Anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Aoka ny tsirairay izay tonga eto tompo tsy andrevesatra fa amin'ny alalan'ny fahamarinany teny dia andray faherezana, andray fiainana indrindraindrindra. Ny ninona mety ho manahirana, mahatery heverina fa sarotra, aoka izy ireo ahitan'le teny izay nomenao ho vahaolana ho azo ampiarina eo amin'ny andavanandrom-piainana. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tsaroviny tsirairay avy mba afaka ahazo sara in-tsaina ny zavatra teneninao. Ny amin'ny teny fikasana sy ny zavatra homaninao zao tapataona faharoa zao. Aza vela isy ho mora kivy. Eto androanao nampatsiaro fa ny olona miaraka aminao dia olona tsy mora miabandona ary olona mandroso. Tsy option tsony zany hoe miabandona sy miverina zany. Dia misaotra ray aminaran'i Jesosy fa ireo zava-baovao ataonao dia sady amelombelona no ampahery anay no mety ho any amin'ny ho avy. Mankasitraka ray aminaran'i Jesosy. Amen. Mahazo tena vetivety ataontsika mifanatitra dia hitantsika ny tompo ao anatin'ny fandaminan'ny fotoana androany maraina. Ny zavatra voaraintsika ve androany maraina? Amen. Tena lasa mihitsy ny saiko hoe tena ahoana mihitsy ary ty fandeha ty raharaha ty ao amin'Andriamanitra kay mivaliny. Ary sofa miteny foana Andriamanitra ary ny soratany ny zavatra ny teneniny mba ho rakitra ao an-taranaka taty aoriana. Tena nitahiny Ismaël ary Andriamanitra mihitsy ny teneny noho ny amfangatahany hoe Abrahama dia ho tahiko izy. Dia mandraka androantsika mahita firenena be deabe izay misy raha an'io rangaha io dia tahina ry zareo. Fozy Andriamanitra mifanekeko tsy ataoko aminy. Inona le fanekena? Ho andriamaniny aho. Zany hoe sarobidy lavitra noho ny hoe manam-bola be, tafavoaka be hita maso zany tsy mahatonga saina ny olona fa le Andriamanitra miaraka aminy. Rehefa tonga Jesosy mihoatra lavitra tsara lavitra noho le Andriamanitra miaraka aminao, Andriamanitra ao anatinao. Anankitelo le resana teo imagination dia le résilience na persévérance zany hoe tena maharipery ozy izy ny tenkiasa mbola mihoatra no maharipery. Tena tsy manaiky mihitsy fa zao mbola andao mbola hitsangana indray. Tsangana foana dia avy eo mahita zavatra hafakely. Le fahatelo tena mahavariana fa omen'Andriamanitra zava-baovao zareo izay mamaritra ny rapitso. Zay ny resantsika teo celui qui ignore est détruit. Izy mihitsy aloha mipotika dia avy eo koa izy lasa mpanapotika. Mais celui qui connaît izay manana fahalalana dia atsangana izy mihitsy aloha ny atsangana dia avy eo izy lasa mpanangana, lasa constructeur izy. Mino fa tsy mpanimby ianao otrano fa mpanangana ianao mpanamboatra. Amen. Raisotsodrazy zay tonoana anaran'i Jesosy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fataterana zao teny zao. Ianao no fidian'Andriamanitra, ianao no nantsony, sarobidy eo imasony ianao ary ao am-pony tompo ianao. Zay rehetra ho avy efa voasoratra sy voaomana ao amin'ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ao koa sarobidy aminao mihoatra no fitahiana sy ny tsodrano izay mety voarahinao hatramin'ny androany ny fanekena ny sokafan'i Jesosy fa sady miaraka aminao izy, eo aminao izy, ao anatinao izy, no momba anao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehana mety io asa io, milamina io zavatra io, mivay io olana io, raisy le fahasoavana mampiavaka an'izay manara-dian'Andriamanitra misy ny fanekeny, indrindra anatin'ny fanekena vaovao misy an'i Jesosy ianao. Aoka ianao ho karazan'olona afaka mora mahazo sara in-tsaina zavatra omen'Andriamanitra, ho karazan'olona tsy mora kivy zany tsony manomboka androany miaran'i Jesosy, ary ho karazan'olona hifantoka dia hamoaka zava-baovao eo amin'ny toerana misy ianao io, ao an-trano, ao am-piasana, atao amin'ny fanompona amin'izay rehetra ny endren'Andriamanitra anao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta.
amen. Zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen. Teny Jesosy daholo.